Melohan'ny teny sirano classe tovovavy dia vaovaon'ny fonona kosa ndeha editsika ny fiangonana JKM dia manohy hatrany ny hetsika antsoina hoe JKM na ny hetsika Jesoa Kristy ho an'i Madagasikara dia mazava ho azy fa manasongadina ny sehatra ny finoana izy ity ny andindin'izay ndao rahantsika. Manohy ny hetsika antsoina hoe JKM na hetsika Jesoa Kristy ho an'i Madagasikara ny fiangonana FJKM amin'ity taona 2024 ity. Taorin'ny hetsika JKM mandian'ny roa voalohany dia napetraka ho fomba fiasa raikitra ny fiainan'ny fiangonana FJKM ny hetsika Jesoa Kristy ho an'i Madagasikara. Betsaka ireo asa tanterahana ao anatin'izany JKM izany. Isan'ny tanjona hotratrarina ohatra ny fitoriana filazantsara amin'ny endriny maro izay tanterahana any ivelan'ny fiangonana toy ny fanaovana tafika masina, fanaovana asa sosialy isan-karazana, ny fampiofanana ireo tompon'andraikitra isam-piangonana sy ny maro hafa koa. Isy ny fitetezana ny faritany enina amin'izany. Ankoatry ny birao foibe JKM dia efa najoro ihany koa ny komity foibe JKM izay hitarika amin'ny fanatrarana ireo tanjona voalaza ireo. Ny teny filava antrabanjinina amin'izany moa dia ny hoe Jesoa Kristy mpamonjy fiainam-baovao ho anao. Ny hetsika Jesoa Kristy ho an'i Madagasikara ao anatin'ny komity foibe dia hanao ezaka manokana amin'ity taona ity. Amin'izao fiandohan'ny taona izao hampahafantatra ireo tetikasa rehetra izay hiarahantsika manatanteraka isika fiangonana zany amin'ity taona 2024 ity. Isy ny fitetezana ny faritra na ny faritany teo aloha zany isy fitetezana andreo fatarana zany ity fiandohan'ny taona ity. Fa izay anomboka azy dia no tanterahana ho an'le Antananarivo zany iantsona ny soda-paritany efatra dia antsoina anatika fankampihavana lehibe ao amin'ny FJKM isotro fitiavana ny 9 ny volana febroary ho avy zao amin'ny 3 tolakandro. Ao zany no ampahafantarana ny tetikasa iombonantsika amin'ity taona ity. Antsoina amin'izany ireo tompon'andraikitra rehetra. Antsoina amin'izany indrindra ny tompon'andraikitra ny sampanasa asa fitorianan'ny filazantsara anatrika io fotoana lehibe io. Isy arak'izany ny fanompo-pivavahana izay karakarain'ny JKM atao amin'ny FJKM isotro fitiavana ny alahady 9 febroary amin'ny 3 tolakandro. Ny kristianina rehetra tsy akanavaka no asaina anatrika izany satria amin'io no ampafantarina ireo fandaharam-potoana sy fandaharan'asa ho tanterahana amin'ity taona ity.